Raha ny eo amin'ny tontolon'ny fizahantany kosa anomboka rahampitso ary ahatra 3 andro ny hetsika salon de formation et des métiers du tourisme izay karakarain'ny hortanana ny office régional du tourisme d'Analamanga. Hetsika izay tafiditra ihany koa moa ao anatin'ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny fizahantany. Hetsika iray natao ampahafantarina ireo asa mifandraika amin'ny fizahantany no karakarain'ny office régional du tourisme etsy amin'ny esplanade Antaninarenina mandritra ny 3 andro. Tafiditra indrindra ihany koa ao anatin'ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny fizahantany. Izay karakarain'ny hortanana zany manomboka amin'ny rahampitso septambra hatramin'ny sabotsy dia fanamaria ny Analamanga ny andro maneran-tany mikasika ny fizahantany. Dia izy io zany efa ataon'ny fanaon'ny hortanana foana isan-taona amin'izao fotoana izao satria vita baka ny ankizy koa zany dia ho fampikobokoboina ny fizahantany zany dia manao fampiratiana zany ny hortanana ahafahan'ireo mpianatra mahita ny fianarana izay afaka ataony vita baka. Le izy moa zany tamin'ny fotoana efa nisy eo amin'ny 3 arivo ny mpianatra izay tonga teto amin'ny hortanana ka ny vinavina zany amin'ny tontolon'ity dia tovitovy an'izay ihany misy ny mpianatra andrasana atao amin'ny tao Antaninarenina ity. Ankoatr'ireo trano efa 12 izay mampiranty dia anamarika ny fotoana ihany koa raha ny fantatra ny lobary-andasy sy ny fanakalozan-kevitra samihafa. Ny tolakandro teo moa dia efa tao anatin'ny fanomanana faraparan'ny tanteraka ireo mpikarakara ny hetsika izay anomboka rahampitso.